Miaravantsika rehetra ny tokantrano amin'izao faraparan'ny herinandro izao. Ny tsara ampitaina amintsika dia misy ifandraisany be dia be mihitsy ny toetry ny andro sy ny fahasalamana. Anisan'izao ohatra hoe volana octobre hatramin'ny volana aprily any ho any no vanim-potoana ahitana trangana pesta raha ho an'ny eto amin'ny faritry ny afovoantany. Ny afatra tiaka ampitaina dia izao ny fahadiovana ao anatin'izay vanim-potoana izay, na ny ao an-tokantrano na ny manodidina ny eo amin'ny fiarahamonina dia ilaina ho lasa fahazarana io fahadiovana io mba hisorohantsika an'izay karazana aretina izay. Etsy andaniny ihany koa dia tsy sasatra izay eto amin'ny Météo Madagascar ny manentana hoe atsaharo ny doro-tanety, fa sady misy fiantraikany amin'ny fahasalamana izy io no misy fiantraikany amin'ny toetry ny andro ihany koa. Dia raha jerentsika ny toetry ny andro ary ny mandravitra azy ho an'ny an'io dia miamalefaka indray ny alizay araka ny sary hitantsika amin'ny zana-bolana any amin'ny tendrony avaratry Madagascar sy any amin'iny Fort Dauphin iny no ho mafimafy ihany ny fitsokan'ny rivotra amin'ity farany herinandro ity. Dia saika ho maina ny andro, miamaina tsikelikely ny andro ary ihany koa miakatra ny maripana dia malefadefaka ny tsiodrivotra ho an'ny faritra sisa ankoatran'izay voatonona teo aloha. Raha ho an'ny rapitso dia mahazo andian-drahona manifinify aty amin'ny ilan'ny atsinanan'ny Madagasikara aty. Isy andian-javona kosa ny tapany avaratry ny afovoantany dia saika hibalika vao maraina ny masoandro aty amin'ny tapany atsimo sy any Mahajanga, Mahevatanana sy Antsohiany. Raha amin'ny tolakandro indray sy amin'ny takariva dia somary mikotroka ihany fa tsy mavanina ny aty amin'ny melaka sy any amin'ny menabe iny eto amin'ny faritry ny afovoantany dia mibalika benga be masoandro ary mifandimbindimby ny rahona sy ny masoandro aty amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara. Vinavina ho an'ny maripana ny ambany indrindra 10 degré Celsius zany eto amin'ny faritry ny afovoantany ahitantsika an'izay, ary ny vinany ambony indrindra indray tafakatra 5.3 degré Celsius any Mahajanga any. Ny eto amin'ny afovoantany manodidididina ny 2.20 hatramin'ny 5.20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra vao vinavina. Raha ho any Paris ianao na ihany koa ho any amin'ny firenena ivelany vitsivitsy dia ny any Paris zao no ahitantsika orana tandrifin-drahona, ny any Milan, Johannesburg, Nairobi sy Maurice dia ifandimbindimby eo ny rahona sy ny masoandro. Any Comores, Seychelles, La Réunion mibalika ingabe masoandro. Any Bangkok indray dia somary lalovan'ny drahona kely ny lanitra. Ny masoandrontsika ho an'ny rapitso dia hiposaka amin'ny 10 ora sy 7.20 minitra ary letika any amin'ny 9 ora latsaka fefany any. Dia izay no entina manakatona ity fandaharana ity sy rarina farany herinandro mahafinaritra ho antsika tsirairay avy. Veloma tompoko!